izay mpiasa avy ato amin'ny sekoly teknika tsy etenivon'ny ministera otron'ireo syndicat rehetra ato amin'ny MEETFP dia maneho ny firaisan-kinanay rehetra anamafisana ny fiarovana izay efa najoro ka manao zao fanambarana izao. Voalohany dia mamerina ny fiarabana amin'ny Prime Ministre amin'izao fanendrena azy hitantana ny gouvernemanta izao. Manaraka izany dia manaritra eto izahay fa ny MEETFP dia mandray anjara tanteraka amin'ny fanarenam-pirenena ary mikendry ny isian'ny vokatra aingana na ara-tsosialy na ara-toe-karena amin'ny fampiarany ny politika nasionaly, ny fampananan'asa sy ny fanofanana arak'asa lalàna 2015-040. Ny sehatra 5 efa nomboana izany ary efa manana mpiara-miombonantoka partenaire miara-manantanteraka izany ny MEETFP dia ireo ministera samihafa ao anatin'ny sehatra, ireo vondron'ny orinasa, groupement d'entreprise avy amin'ny sehatra tsy miankina ary ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola ETF, ohatra amin'izany ny OIF sy ny UNESCO. Efa miara-miasa ao anatin'ny rafitra voafaritry ny lalàna ireo rehetra ireo ary efa tafapetraka hatramin'ny 900 izany rafitra izany. Efa maro ireo sekoly sy toeram-pamifanana efa anatanterahana ireo sehatra ireo araka io politika io ary efa eo ampamola volana ny sata manokana ho an'ny sekoly teknika izao mba hampambiazana ny fampananan'asa sy ny fanofanana arak'asa atao. Eto ampamaranana dia vonona izahay ny andray andraikitra araka ny manandrivanay tsirairay avy amin'izay rehetra hampahombiazana ny fampananan'asa sy ny fanofanana arak'asa iraka tanterahan'ny MEETFP ministera misy anay. Izahay mpiasa rehetra otron'ireo syndicat rehetra avy ato amin'ny MEETFP.